Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany lay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava. Indray andro ity tovolahy kristianina iray dia namporosiny namany araka amin'izy ireo mba hamonjy lanonana any amin'ny toeram-pandihizana feno zava-pisotro misy alikaola sy zava-mahadomelina isan-karazany. Rehefa niteny izany tamin'ny olon-tiany anefa ilay tovolahy kristianina dia nandrara azy tsy handeha any amin'ilay toeram-pandihizana ilay tovavy olon-tiany sao dia anova sy hitondra loza ho azy ny fandehanana any. Raha miditra any amin'ireny toeran'ireny ianao ilay zazavavy tamin'ilay tovolahy kristianina dia tsy afaka hiaro anao any ny anjelin'Andriamanitra satria tsy hiaraka hiditra aminao any izy. Tsy nanaiky anefa ilay tovolahy fa nidoika hoe fetin'ny namany hono ka mahasosotra raha tsy mandeha izy, sady mbola nampiany ihany koa hoe izay indre mandeha fotsiny ve dia aninona, sady efa nanaiky aho ho ilay tovolahy fa amin'ny manaraka tsy handeha any intsony aho. Za koa ane tsy hisotro no alehako any ary tsy handihy mihitsy aza any fa mba mifalifaly miaraka amin'ireo namako fotsiny, hoy ny fanazavan'ilay tovolahy kristianina. Dia lasa tokoa izy nandeha. Rehefa tonga nefa ny alina dia naharay antso telefona ilay olon-tiany, izany hoe ilay zazavavy izany. Avy eo dia nakarapony tamin'ny tany ny findainy ary nidradradradra ny tomany fatratra ilay zazavavy. Reny tao anatin'izany antso izany mantsy fa maty ilay tovolahy kristianina izay olon-tiany sy ireo namany satria nisy adiny tranga tao amin'ilay alim-pandihizana ka noho ny fahamamona loatra dia nisy olona tsy nahazaka izany fifandirana izany ary dia notofiriny avokoa izay ny fanandrify taminy teo ary anisan'ny maty voatifitra tamin'izany ilay tovolahy sy ireo namany. Ry mpiaino ajaina, matetika isika dia manao toy ilay tovolahy nolazaina fa kristianina teo. Aleontsika manao marimaritra iraisany amin'ny zavatra ratsy izay be pity toy izay hijoro amin'ny fahamarinana. Mieritreritra mantsy isika fa mety hanafitohina ny hafa ny fijoroantsika amin'ny fanarahana amin'ny fahamarinana ka misy ny fotoana izay ilomanosantsika miaraka amin'izy ireo amin'ny fahotana. Tsarovy anefa fa ny fiafaran'izany dia loza sy fahaverezana. Mety azo sitraka amin'ny olona isika saingy tsy azo sitraka amin'Andriamanitra velively. Betsaka ny fahotana izay eritreretintsika ho tsy dia maninona, saingy rehefa fahotana dia fahotana eo imason'Andriamanitra. Tadidio fa ny filomanosantsika ao anatin'ny fahotana vetivety monja dia mety hahavery antsika mandrakizay. Koa anao ny safidy satria misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy ka anjo lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana no hiafarany. Oabolana toko 6:20 andininy 5:20. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fartomotrany andro izay. Zamaditry fanao tiako anao kaza magnia fa zaho mbo tia na miana lalana
agnintsiagna dalagna fafafatesagna-vako no tambiny ota fafafatesagna-vako no tambiny ota anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia namiagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna-vako no tambiny ota fafafatesagna-vako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany Billy anao kaza maditry fanao tiako anao kaza magnia fa zao mbo tia namiagna lalagna anintsiagna dalagna fafafatesagna-vako no tambiny ota fafafatesagna-vako no tambiny ota anao karaha tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia agnidrako amonjy antegna ndragnahary mitianao ndragnahary mitianao kazambela anao ko ambalatiany zao ko tsiariany anao ko ambalatiany zao tsiariany atolotry ny feomifanantenana ho anao tsara ho fantatra tonga amin'ny fotoanany tsara ho fantatra indray isika koa dia miarahaba antsika zay mpanaraka zany fandaharana izany amin'izao fotoana izao ary mirasoa ho antsika rehetra eo ampanarahana izany fandaharana izany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Araka nefa fanaotsika teto izany fifaliana satria ny fifandraisan'ny baiboly sy ny Koran efa henontsika teto miverimberina zany dia zava-dehibe tokoa ny mataratsika andreny
satria misy zavatra vitsivitsy na maromaro aza moa hitovizany a na de eo koa ny zavatra sasany a zay tsy mampitovy azy a dia tsara ho fantatra daholo izany rehetra izany. Ny zavatra jerevantsika androany a dia zavatra anankiray eken'ny baiboly sy ny korany zany a dia ny fanandratana avo diavo ny anaran'Andriamanitra izany, transcendance de Dieu. Ao amin'ny baiboly a dia miverimberina matetika ny hoe Andriamanitra avo indrindra na hoe Dieu tout puissant, Andriamanitra avo indrindra. Verimberina matetika ao amin'ny baiboly zany satria mahampivavaka zany a dia ny fanandratana avo diavo izay voninahitra ny anaran'Andriamanitra zay ny mahatonga ny mpivavaka iankoka eo anatrehiny. Ny amin'ny Korany ihany koa na Coran dia manaiky izay voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalehibiazany izay. Nga mahendrika matetetika le fiteny hoe Allah akbar, miverimberina foana io amin'ny Coran. Nareo namatsika silamo zay mivavaka dia mamerimberina hoe Allah akbar. Ino man dikan'izany dia hoe Andriamanitra Allah zany a dia lehibe indrindra, hoe akbar. Akbar masy dia superlatif izy io, avy amin'ny hoe kabira. Kabira manko dia hoe grand, lehibe. Fa ny akbar zany avy amin'ny hoe kabira io dia hoe superlatif absolu, akbar. Ary raha ny tena marina zay dia zao hoe tsy tokony hatao anaran'olombelona mihitsy izy io. Matetika maheno sika olona zany a dia hoe iza anarany akbar. Gama noho ny tsy fahalalana dia apetaka eo anarany io, fa raha ny tena marina dia zao Andriamanitra irery ihany no mendrika hanana an'izany anarany izany, akbar zany, hoe Allah akbar, hoe Dieu est le plus grand. Ka eto zany dia zava-dehibe ho antsika ny mahafantatry. Zay manko le teto hoe tsara ho fantatra izy a, hoe ay ve misy an'izany ao amin'ny baiboly, misy an'izany ve amin'ny Coran, zavatra iraisany zany a ny fanandratana avo diavo ny voninahitr'Andriamanitra io. Hoy ny baiboly hoe Andriamanitra avo indrindra, dia hoy ny Coran hoe Allah akbar. Dia misaotra atsika ny heno an'izao fandaran'izao a, dia manasa antsika indray mbola hanohy ny fiainona izany tsara ho fantatra izany momba ny baiboly sy ny Coran amin'ny manaraka. Misaotra ny eto. Praise. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. To worship you.
AWR téléphone 034 06 797 62 033 37 16 13 Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Feon'ny fonantenana. Faly miarabanao izay manahaka ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity ny tenanay, ary mirary anao ahita soa eo ampanarahana izany. Nisy olona mifanena tamiko mpiaino ity radio ity nanao hoe efa betsaka ny lohahevitra nyresanao Madame Yolande, fa mba sy ho resaka fitiavana fa io ny tena mba mahaliana ny olona sady mety aminay tanora. Eny tokoa, samy manana ny fandraisany atao hoe fitiavana ny olona. Ao ny miresaka fitiavana ranofo, ao ny fitiavany mpinamana, ao ny fitiavany mpirahalahy. Dadasika tokoa io lohahevitra io, ary tsy ampy ny fotoanantsika raha ho velabelarina eto avokoa, fa ny fitiavana ambony indrindra, ny fitiavana lehibe indrindra, ny fitiavana mandrakizay no tiako zaraina aminao anio. Mialoha izany anefa dia hiara-mivavaka isika. Ray malala, masina sy be fitiavana ianao, mideranao zahay noho izany ary mangataka mba hanatrehanao izao fotoana izao, mba hitondra soa sy fitainao anay izany, ary mba ho takatray tokoa ny sitraponao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Voalohany, fitiavana mandrakizay. Andeha ovakitsika Jeremia 1:7. Jeremia 1:7. Tany lavitra tany no nisehoany Jehovah tamiko, ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Jehovah no mity. Ny fitiavan'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, mifanohitra amin'ny zavatra hitantsika ankehitriny. Efa fahita matetika mantsy ny misolo vady rehefa tsy metimety dia misaraka dia makafa indray, fa tsy mba toy izany ny fitiavan'Andriamanitra, fa maharitra mandrakizay, tsy ho miova, omaly, anio, ampitso ary ho mandrakizay. Ny olona no mety mandao hoy ny tononkira, fa Jesosy tsy mandao. Ao koa ny fitiavan'Andriamanitra ary no hitaridalana ny fitiavan'olombelona. Eny, fa na dia izay miafina indrindra aza, ny tena fitiavana, lalina, dia tsy afaka hivelatra raha tsy eo amin'ny fo anjakan'i Kristy.
raha tiana teza koa ny fitiavana dia ho tahaky ny fitiavan'Andriamanitra izay mandrakizay dia kolokoloina toy ny zava-maniry, tsy maintsy tondrana matetika mihitsy mba tsy halazo ka ho faty. Ny tsirairay samy mahafantatra hoe inona ny rano na zezika ilain'ny fitiavany ao an-tokantrano ao ny teniny mamy, ny tambitamby, ny fanomezana. Fa amaky andiny iray ao amin'ny Baiboly isika izay mety hanampy antsika amin'izany. Rehefa avy nahitany hoe fitiavana mandrakizay isika dia hijery indray ny hoe faneom-pitiavana. Jaona voalohany toko faefatra ny 15. Jaona voalohany toko faefatra ka ny 15. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanany lahy tokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany. Ao amin'ny Romanina toko 5:15. Romanina toko 5:15. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Izany hoe ny olona mbola tsy tian'Andriamanitra akory, izy efa tia. Ny olona manalavitra azy, izy manatona. Ny olona tsy nangataka akory hoe vonjeo zahay, izy efa namonjy. Izany ny tena fitiavana. Jaona voalohany toko 7:1. Jaona voalohany toko 7:1. Endre manahoana ny fitiavana nasehony raha eo antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa isika. Amin'ireo 3 vao novakiana teo ireo dia miverina foana ilay fototeny hoe aseho. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ao amin'ny Romanina indray, fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Ary ao amin'ny epistily nosoratany Jaona, endre manahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika. Tsy azo afenina ny fitiavana fa aseho. Raha misy olona milaza ho tia, hoe milaza ho tianao izy kanefa afenipeniny, dia mahina fa mbola tsy azo antoka zany izay fitiavana izay. Izany no mahatonga ny fanaovana ny fisehoana teo amin'ny fomban-drazana malagasy. Rehefa samy seho ny tovolahy dia efa azo antenaina zany ny fitiavana. Maro anefa no mihevitra fa fahalemena ny faneom-pitiavana, noho izany dia tsy aseho ety ivelany ny fitiavana. Ny fitiavana tsy avela ivoaka na iseho dia lasa malazo. Ary misy mpanoratra malaza iray ny teny hoe tsy misy ny fitiavana raha tsy misy faneom-pitiavana. Manaraka izany, ny fitiavana dia manome sy mizara. Andindray diso fatatsika loatra, Jaona toko 7:1. Jaona toko 7:1. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra dia fitiavana manome, mizara. Tsy nitazomy no asamrery ny zanany, fa nomeny. Ary ny olona tia rehefa manome dia tsy mitaky valiny, tsy manjakazaka, na manery, na mitady takalo, manao chantage ny fitenenana, fa manaja, mateo tia. Tsy nitaky fitiavana no tena ilaina, fa ny anolotra fitiavana. Nisa zavavikely anakay nanatrika fivoriana tany ampitan-dranomasina tany noseho ny tantara. Elokely mavokely anakay izay ny zavatra mba tena sarobity teny aminy, ary tena tiany, tsy nasaraka azy mihitsy io elo io. Eny, fa na dia hatrany am-pandriana aza dia nataony eo akaikiny eo ilay elo rehefa matory izy. Rehefa nandre ny tenyilay mpitory teny anakay nefa izy milaza fa tokony homena ny zavatra rehetra mba hahatonga ny tsirairay ho vonona nanompo an' Jesosy, dia nanomboka natahotra ilay zazavavikely. Natahotra izy ny amin'ilay elony, ilay elo mavokely io, kanefa tsy maintsy atolony koa izany. Nofiny mafy teny hatratra n'ilay elo, dia nijereny tampitiavana. Ary nigogogo ny tomany izy sady niteny hoe, Jesosy malalo, teo tianao aho, ary teo any an-danitra. Esory ny fahotako rehetra, atolotra anao ny tenako. Ity elokeloko ity koa, sy izay ananako rehetra. Nanoroka azy ny reniny, ary niteny ilay zazavavy tamin'ny reniny nanao hoe, neny eo, tena faly aho.
tia Jesosy, tiako izy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Nafony ilay elony, ilay elo kely mavokely. Nisy fifaliana sy fahasambarana tamin'ilay zazavavy kely. Hoy Jesosy hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Rehefa hitantsika fa ny fitiavan'Andriamanitra mandrakizay, ny fitiavan'Andriamanitra dia naseho, ny fitiavan'Andriamanitra dia manome, ary izany fitiavan'Andriamanitra izany dia mafiorina, lalipaka, araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 8:4-7 eo. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fantrana? Sa fanenjehana? Sa loza? Sa sabatra? 7 Na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ny fitiavan'Andriamanitra izay tao amin'ny Jesosy dia tokony ho ao am-ponao, ho ao am-po kokoa. Ary ioropaka izany fitiavana izany ka tsy hisy ahasaraka isy ianao amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tahaka izany koa ny fitiavana ao tokantrano, tsy misy olona tokony any ambatsembana na anelingelina na hanasaraka ny mpivady mihitsy, fa ny fitiavana lalina sy mafiorina dia ho tahaka an'izany ny fitiavan'ny mpivady. Indray andro nisy olona nanatona zazalahy kely anankiray, nantany azy hoe aiza ianao no mipetraka? Dia hoy ny navaliny, any an-danitra. Dia nantany ilay olona mba ilazany marina hoe aiza ny tranony. Izay foana nefa ny navalin'ilay tovolahy kely, saingy nampiny fanazavana bebe kokoa. Taloha ny dadako mpisotro toka be, masika, mikapoka anay foana, mampijaly ny neninay, tsy nanakanjo izay fa noana foana. Hoy ny neninay matetika hoe tena elo mihitsy ity trano ity. Nefa indray andro niovy dada ka natao batisa. Dia toaka izany koa ny fianakavianay manontolo. Niova be i dada, mifankaty be izay rehetra, ka hoy indray neny matetika hoe tena lanitra ity trano ity. Tena lanitra ity trano ity. Koa ny faniriako ho aiso anao, dia anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra ny fiainanao. Anjakan'ny fitiavan'Andriamanitra ny tokantranonao, ny fianakavianao. Ary ho tena lanitra ny fonenanao. Mialohan'ny vavaka famaranana dia andininy iray ao amin'ny Jaona 1:4, andininy 12 no tiako amaranana azy. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony hifankatia isika. Raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia tokony hifankatia isika. Amen. Misaotra ray malala noho ny haben'ny fitiavanao, fanafonao ny zanakao tokana amin'ny jenanay. Afony tanteraka koa raha eo izay manimbatsembana anay sy manasaraka anay aminao. Eny fa na dia izay verinay ho sarobidy aza. Mino izahay fa ho tanteraka izany ary ho feno fitiavana izahay satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zao vavaka izao. Amen. Hiraina tadidiko ny omaly fony aombolo sarakanao nandrakotra ny jaly sy ny fahoriny izao tontolo izao nandao avoko zay mbalamako nanalavitray ka ireria tsy misy pitery tanaty ady fa teo ianao ry Jesosy tompo
tsy mba nijery zany fareme nampiarinay namera itoetra anilanao tadidikoniomay fony aomol rakotraizina nandrakotraniota sy ny faratsiny zao tany zao nandramako avoko zay mba fantatro fampiatanay fasasatra tsy nety nahita izay nahafapo fa teo ianao itsesosy tompo tsy mba nijery zany fareme nampiarinay namela itoetra anilanao fa teo ianao itsesosy tompo tsy mba nijery zany fareme nampiarinay namela itoetra anilanao ny feon'ny fanantenana itsesosy tompo tsy mba nijery zany faremeko nampiarinay namela itoetra anilanao eo ampanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko fianakaviana fon'ny fiarahamonina faly miaraba ny mpiain'ny feon'ny fanantenana rehetra manaraka izao fandarana izao miaraka aminao eto ny namanao mamiatsa sy samma eo amin'ny lafin'ny teknika ny faiza mifandray ny faizana mampita afatra no ny fantohantsika teto nandritra ny fotoana maromaro zay no resantsika teto ireo fotokevitra roa lehibe momba ny fifandraisana izay hanampy antsika takatra ny fomba tsara indrindra
ifandraisantsika amin'ny hafa. Raha tsy hahivontsika ny fitsipika voalohany dia ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa. Ny fahatakarana tsara ny toerana misy ny hafa. Tsy maintsy miezaka atakatra ny toe-javatra iainan'ny olona ifampiresantsika io isika. Tsy maintsy miezaka matakatra izay zavatra mety ho tsapantsika raha mipetraka eo amin'ny toerana isika. Zay zany ny fomba ahafahantsika matakatra tsara ny toerana misy ilay olona ifampiresantsika. Ilaintsika ihany koa ny manazatra ny masontsika mba hahay andinika. Ilaintsika ny manazatra ny sofintsika mba hahay aino, mba tonga antsika ho havanana amin'ny fahatakarana ny toerana misy azy. Ilaintsika ihany koa ny miezaka halala amin'ny fotsika mihitsy fa tsy ny saitsika fotsiny, mba tonga antsika hatakatra ny hevitra miafina ao ambadiky ny zavatra hitan'ny masontsika sy ny feo ren'ny sofintsika. Ilaintsika izany ny mametraka fanontaniana hoe sao dia reraka ity olona ity, tezitra ve izy, nona ve izy, maika ve izy, faly ve izy. Mila mihevitra tsara ny fotoana mety resahana aminy isika noho izany. Andeha isika ka ohatra vitsivitsy. Misy ankizy anankiray tsy maintsy resaka amin'ny dadany fa voantso andalo any an-tsekoly dada. Azonao an-tsaina avetrany angamba fa mety ho hafa avetrany ny andraisan'ny dadany io resaka io arakaraka ny toe-pony sy ny toe-batany amin'ny fotoana iresahan'ilay zanany. Mety hamala avetrany dada hoe fa inona indray ny ditra nataonao tany, na koa hoe tsy manam-potoana amin'izany za reraka. Ohatra faharoa, aniraka ny zanany aka-rano neny, iny izy avy nianatra iny. Ilainy neny ny mahalala aloha fa tsy maintsy ho reraka io zazy io alohan'ny andrany azy. Angamba ilainy neny ny teny hoe fantatro fa tena reraka ny zanako e. Zao makaina kely dia mba hiangaviako ianao aka-rano rehefa avy eo. Raha ohatra moa zany ka misy aza dia azoneny atao misy miteny hoe andana aloha koa ny ampango dia asio laoka kely eo dia minana aloha ianao. Rehefa avy eo ianao mba hangalanao rano neny. Ilaintsika tsara ny matakatra ny toerana misy ny hafa alohan'ny fampiresahana aminy. Izay ilay fitsipika voalohany. Ny fitsipika faharoa dia ny fanaovana izay hahamora araka izay azo atao ny atakaran'ny hafa ny zavatra ambarantsika na tiantsika ambara. Fampatsiahivana ihany ny ilazana fa ny tanjona amin'ny fifampiresahana dia ny ahatafita ny hafatra, fa tsy sanatria kory hoe ny ahatsapan'ny hafa fa mahay ianao. Mety hisy olona tokoa manana tanjona amin'ny resaka ataony mba ahatsapan'ny hafa fa mahay izy, kanefa ny ankabeazantsika matoa miresaka dia ny ahatafita hafatra amin'ny tanjona. Tsy sarotra ho an'ny olona ambony fahalalana ny midina mankeo amin'ny fari-pahalalan'ny olona ifampiresahana mba ahatafita ny hafatra tiany ambara. Tsy ilantsika kory ny manao fampisehoana hoe mahay miteny frantsay tsika na mahay voambolana avolenta isika, fa ny hahamora ny hafatra tiana ampitaina no ilaina. Misy filoham-pirenena Amerikanina iray antsoina hoe Roosevelt. Nalaza tamin'ny fahaizany ny fampiresaka amin'olona izy io, satria mahita vokatra tsara hatrany hatrany izy aorin'ny fifampiresahany amin'olona. Na fifanarahana ara-barotra izany na fifanaraham-piara-miasa amin'ny firenena hafa izany na fifandraisana ara-diplomatika izany sy ny sisa. Rehefa nanontaniana momba ny tsy ambarantelony izy dia izao no nolazainy: rehefa misy olona manao fotoana eo namiko dia mandany ora maromaro amantarana ny momba ny olona io, ny sehatra iasany, ny tontolo manodidina mahazatra azy, ny fari-pahalalany, ary indrindrandrindra ny zavatra tena mahaliana io olona io. Rehefa tonga ny fotoana iresahana dia atomboka inga Roosevelt amin'ny zavatra mahaliana sy manavanana io olona io ny resaka, ary izany dia nisan'ny nampalaza io filoham-pirenena Amerikanina io. Ataovy izay amora ny andraisan'ny hafa ny hafatra ampitainao, ny fiteniny ampiasaina. Raha toa ka manao famelabelaran-kevitra ianao dia mila fantatrao meloha iza ireto olona kendreko ho tratrarina amin'ny zavatra ampitaiko ireto. Olona varam-pianarana ve?
antonotony ihany dia eo amin'ny fahalalana ve sa olona vao mianatra mihitsy dia arakarak'izay koa no ampitanao ny afatra tianao ampitaina, ny voambolana ampiasainao, ny afiainganam-pandehanao rehefa miteny sy ny sisa. Atombo amin'ny resaka mahakasika ny zavatra fantany sy iainany ny resaka. Ny mpanabe dia avanana tsara amin'io, mingavany amin'ny fantatra dia makany amin'ny zavatra vaovao. Raha mipita zava-baovao sarotra aminy ianao dia mengalo avy amin'ny zavatra efa fantany. Dia lazao aminy ihany koa ny mombanao. Mora amin'ny olona ny manokatra ny fony amin'ny olona mitovitovy aminy. Indray andro raha nandeha taksi borosy ho any Ambatondrazaka dia tafara nipetraka tamina lehilahy anankiray. Tsy mifankalala mihitsy izay teo aloha, fa dia hoe tao anaty taksi borosy anankiray moa dia atahoana ny fampiolon'olona io fa dia tsy maintsy niresaka. Rehefa nandeha teny resaka dia fantany fa mpampianatra, ary dia nahazo aina tsara izy satria mpampianatra ihany koa ny vadiny. Fantatra tamin'ny resaka ny fanaovana ihany koa fa zandary ny rainy. Dia vao mainka manga ny resaka izy satria samy zanaka zandary zany izay. Dia nandritra ny dinaritra ora 10 teo eo dia ny resaka foana izay tao anaty taksi borosy. Ary izay mirahalahy ihany no mifampiresaka. Ary ny afara moa dia ny fanome adresy sy nimero telefônina mihitsy izay satria samy nihevitra fa mety hisy fomba ahafahanay miara-miasa ny orinany. Ilaintsika ny manamora ny fampitantsika ny afatra amin'ny hafa amin'ny filazantsika ny momba ny tenantsika. Io indrindra nefa no ilana fitandremana araka ny fanresantsika tany aloha. Tandremo tsara reto tendro anankiroa reto rehefa manambara ny mombanao amin'ny hafa ianao. Ny tendro voalohany tsy maintsy elantsika dia ny mitantara be loatra ny tsipiriany mombantsika. Raha vao misy an'ilay teny hoe loatra dia efa fantatsika vitrany fa mety hiteraka vokatra ratsy izay. Ary tendro ny faharoa ialana ihany koa dia ny manafina loatra ny mombantsika. Ilain'ny olona mahatsapa fa olombelona tahaka azy ianao. Mora kokoa amin'ny olona ny manokatra amin'ny fony amin'ny olona toa azy. Olona manana tolona tahaka azy. Olona mahatsiaro marary sy mangiryfiry tahaka azy. Olona tia ny zavatra ampatiany, tia mihira tahaka azy, tia ny sakafo tiany. Jereo fa rehefa misy olona anankiroa miresaka dia matetika voalaza foana inona ny sakafo tianao na inona ny kilalao tianao. Sotra ny antony. Misokatra kokoa amin'ny olona tahaka azy isika rehetra. Misokatra kokoa ny fontsika rehefa miresaka amin'ny olona tahaka antsika. Tsy matahotra loatra ny hoe ho tsaratsarain'ny olona isika amin'izay fotoana satria olona manana ny olana sedraintsika, olona tia ny zavatra tiantsika, olona manana fihetseham-po mitovitovy amintsika no le fampiresantsika. Jesosy no ohatra tonga lafatra amin'ny fitsipika io, ny hoe mipetraka eo amin'ny toerana misy ny hafa. Ao amin'ny Filipiana 4 dia ny 17-7. Filipiana 4:17 izao voalaza hoe aoka ho aminareo izao saina izao izay taon'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviany amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tendany tamin'ny nakany endriky ny mpanompo sy nahatongavany ny manam-pitoviana amin'ny olona. Mba ahafahan'Andriamanitra mifandray amin'ny olona dia tonga nanam-pitoviana tamin'ny olona Jesosy. Mba ampitany momba ny fanjakan'Andriamanitra, mba hatakarany ny fon'olombelona dia nakatoerana mitovy amin'olombelona izy. Izany ihany koa no ampirisihana antsika. Mba hatonga antsika ahifandray tsara amin'ny hafa dia mila mipetraka eo amin'ny toerana misy azy isika. Mahatakatra ny toerana misy azy ary izany ihany koa ny ahafahantsika manamora ny fifandraisana aminy. Asehoany mombanao saingy tandremo ny manafina loatra sy ny manambara be loatra ny afatra tianao ampitaina. Tandremo ny manambara be loatra mombanao na ny manafina be loatra ny mombanao, manjary lasa sakana eo amin'ny fifandraisana izany. Tahaka izay raha fitinina ireo hitantsika teo aloha mikasika ny hoe fahaizana mifandray. Nonay fa
efa nanao fampiarana ianao teo aloha ary mbola hanao fampiarana ihany koa. Azadino fa tsy misy ny manana talenta voajanahary fa niezaka ataontsika, ny fampiarana ataontsika isanandro no atonga antsika hitombo ary hatratra ny fenitra amin'izany hoe mahay mifandray amin'ny hafa izany. Ahita tombony isika, ahita tombony reo mifandray amintsika amin'ny hafatra ampitaintsika aminy, ary isika ihany koa amin'izay fotoan'izay dia handray avy amin'ireo olona ifampiresantsika. Dia izay indray no entinay mametraka veloma ho amin'ny manaraka indray. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Tarika Harlanto. Fitiavanao, nasuhavanao, numenao, ai, nao vuzunanao, nao tambazanao, siatakaloko satri, sivoavidiko ni ray minni, janilanao, mamilotsare, ilay toki numenao teo ankavonany oliva inirahoniny teo antongotrako no iakarako raho avy anao anilanao araintsiary raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. a vidi chiuni rai mini gianilana
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. Miarabanao tonga soa miara-mianatra ny soratra masina aminay eto. Miarabanao manokana izay raha toa ka niaraka tsy tapaka taminay teto ianao. Mino izay fa efa tanteraka taminao ny teny Kristy manao hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloako ny vavan'i Jehova. Mino izay fa efa namelona anao tokoa Jehova tamin'ny teniny izay novakianao teto. Mahatsiaro ho manirery ve ianao. Izay no lohahevitra ny rahantsika nianatra teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Ny tsenjery, ny tokosendriny natao fitadidy, hitazonana ny lesona ho an-tsaina, dia izay voalaza ny Genesis 2:2-20. Genesis 2:2-20 manao hoe ary Jehovahandriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ireto ny fantaniana nitadiavantsika valiny ary inoko fa efa nahita valiny sahaza ho azy ireo ianao. Midika inona ny hoe mahatsiaro ho irery isika. Nahoana moa isika no mahatsiaro ho irery amin'ny fotoana sasany eo amin'ny fiainana? Ary nahoana no zava-dehibe ny fananana sakaiza tsara? Ary ny lehibe indrindra izay antony ny fianarantsika izao lohahevitra izao dia ny hoe inona ny vahaolana na fanasitranana na koa fanamavanana omeny tompo antsika rehefa mahatsiaro ho irery isika. Zao no mbarandramatoa ilainy White mikasika ny lehilahy anankiray, lehilahy an'Andriamanitra iray voatantara amin'ny soratra masina, Enoka izany, izay anisan'ireo niaina fitokana monina maharitra no ny toe-javatra nisy tamin'ny fotoana ny ainany. Hoy izy, niazona mafy ny firaisany tamin'Andriamanitra Enoka. Na dia teo anivon'ny fiainana feno asa mafy aza, na dia betsaka aza ny asany, dia nanokana fotoana nivavahana hatrany izy. Nisy fotoana niatahany tamin'ny rehetra, tamin'ny fotoana hafa kosa nefa dia nanampy ny hafa izy ary nampianatra ny fahamarinan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Nitokana niaraka tamin'Andriamanitra izy nandritra ireny fotoana manokana ireny. Noana sy nangetaheta ny fahamarinan'ny lanitra izy ary Andriamanitra irery no afaka nanome izany ho azy. Rehefa niray tamin'Andriamanitra izy dia nitombo ny fanehoan'ny endrik'Andriamanitra. Namirapiratra teo amin'ny endriny ny fahazavana masina. Fahazavana izay namirapiratra teo amin'ny endrik' Jesosy. Rehefa niverina teo amin'ny olona indray izy, na ireo izay tsy nino an'Andriamanitra aza, dia talanjona raha nahita ny fahazavan'ny lanitra teo amin'ny endriny. Manome fanantenana ho antsika izay mahatsiaro irery ny tantarany Enoka. Manana hafatra mihezinezina ho antsika izany amin'ny elantsika fotoana hitokanana miaraka amin'Andriamanitra. Marobe anefa ny miatrika fahatsiarovantena ho irery izay tsy iriny. Eny tokoa, azontsika atao mandrakariva ny anana fifandraisana mahafinaritra amin'Andriamanitra, satria na mandao antsika aza ny olona rehetra, Andriamanitra kosa dia eo foana, na dia mamoy avatiana sy olotiana aza isika,
dia sakaiza tsara indrindra ho antsika Andriamanitra. Izany no antony mahazava-dehibe amin'ny mahafiangonana antsika ny fahavononana anatratra ireo izay miara-mipetraka amintsika isaky ny fotoam-pivavahana, kanefa mandalo vanim-potoana ahatsapana ho irery. Raha matsiaro irery ianao dia ampahafantaro izany ny olona anankiray azonao itokiana ao am-piangonana. Tsy ny olona rehetra fa ny olona izay azonao itokiana ihany. Mety ny pastora izany, mety ny loholona izany, iny mety sakaizakaika ianao amin'ny fiangonana. Imbetsaka no tsy alalantsika ny fihetsempo tsapan'ny olona iray raha mijery azy fotsiny isika. Tsy ho tsapan'ny olona ihany koa ny fihetsempo lalina sy ny ratrapo lalina ao anatinao ao raha tsy mampafantatra azy an'izany ianao. Mora ho an'ny olona sasany ny miafina ao ambadiky ny saritava, mitsika izy ireo, kanefa mety mahatsiaro irery sy malahelo ao anatiny ao. Ilayntsika araka izany ny manontany ny olona ny amin'izay tsapany. Aoka ho vokatry ny fotsika tokoa nefa izany, azontsika atao ny maneho ny fiheverantsika azy ireo amin'ny fahavononana iaino azy. Azontsika atao ihany koa ny manao anazy ireo araka izay tarihany fanamasina antsika. Raha matsiaro irery ianao, sakaiza tsara indrindra ho anao Jesosy. Mianara miresaka aminy, mianara mitokana miaraka aminy. Mareta amin'izany dia ho tsapanao fa mamy ny fitiavany. Ankoatran'izay, nanorina ny fiangonana ho anao Jesosy. Misy mpianakavy ny finoana ho anao ao satria fantany fa tsy maintsy handalo fotoana mahirirery ianao. Araroto ny tombotsoa amin'ny maha-isan'ny fiangonana anao. Raha toa ka tsy ao anatin'ireo olona mahatsiaro irery kosa ianao ankehitriny, mianara dia n'izao mitokana miaraka amin'i Jesosy. Ka tsao ny fitiavany sy ny heriny. Aza mijanona mihitsy ianao raha tsy efa tsapanao fa zavatra rehetra ho anao Jesosy Kristy. Faharoa, toandro na manao mahatsiaro irery. Manekeo fitaovana ampiasain'Andriamanitra ho mpampahery sy mpampionina. Mivavah hoe raio inty ahy raho any amin'ireo olona mila mahatsapa ny firaisampo ary ampiasao ahy. Mivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotranao no ny lesona nianaranay. Ampianaro izay mba handray sy anana na osakaiza tsara indrindra, osakaiza mamy indrindra. Dia ampianaro izay atsapany amaminy miaraka aminao isanandro isanandro. Ary dia ampiasao mba ho fitaovana anehoanao ny fitiavanao amin'ireo namanay sy mpiaramonina aminay mahatsiaro irery. Dia misaotranao mihaino vavakay sy mamaly anay mihoatra noho izay any angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotranao niaraka taminay teto. Mamiaja no nanolotra niaraka tamin'ny namantsika Sam teo amin'ny lafiny teknika. Manantena ny mbola eo aminao ny fotoana manaraka raha sitrapony ny avo indrindra. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafa indray ary.